atolotro ny radio Madagasikara ho anao izao. Tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe Latsan'ny Fity, nosoratany Fanomezantsoa Mendriky ny Avo. Ireo mpilalao faly miaraka amin'ny Nicole, Louise, Tine, Daniela. Mpanatodosy Alain Rabemanatsoa, mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Fangatsy mipasoko reny mpanasa lambo reny akito indrindray manao an'io a. Manao izy fa aleoko izay ihany no mipasoka ka. Na io lamba mpanasan'olo io aza nge fa tsy mety amin'saiko e. Rehefa tsy afa manoatra moa dia tsy maintsy aniko. Dri, ary ino ty atao anaty paosy patalohanao ty? To, atin'akanjom-behivavy? Maninona Rentsoa? Yesh! Zaho kosa kiny nanao an'ity tao a. Sao dia mba hanao ary io. Fenao ve mananiany e, tsy azany io. Ao paosinao ka tsy ho fantatrao hoe aniza. Tsy fantatrao ty anizy io a. Za zo tianao mitapery ery a. Tamin'indra manitra dia zao atin'akanjo mihitsy. Tena mba hanontany tsara aloha ty le mpanasa lamba sao dia mba lamban'olona fangaro tamin'ny antsika kosa io a. Ary ianao zany tsy mahatoky ahy mihitsy a. Ny zavatra ohatr'izao kosa ry ery tsy tsara anao ahy tsy mahatoky mihitsy a. Aleo antaniny izy dia ho hita hoe zany. Ny fahatezerako mihitsy ve ny tadiavinao ty Mirana a? Ody, fa ino ty mampivazavaza? Aty ampiasana nge tsika zao e? Inona ny raraiko an'izany na any am-piangonana azy? Ary aloha en'ny mpiara-miasa rehetra avy mihitsy ny tena toetranao fa tsy raharahako tsony. Mba adinimy ihany ny zavatra atao ry ery a. Ianao ny eno lehibe ato e? Mpitantana nge ianao e? Ndao, midiratira misy resaka tsisy ifandraisany amin'ny asa ny tianao atao amiko. Ka inona hono zato mampiakatra fonao e? Dia eo ianao mody malefatra eo eriry Mirana. Manantena zany ianao io zao fa niady zay mivady. Sa efa nanofo mihitsy hoe saraka zay. Fa zana ninona anao e? Ianao ndray manontany. Inona anatin'ity atin'akanjo ty any anaty paosiko a? Asa? Za zanaovanao lombototrany io a. Vehivavy mahay vandoa tsisy ilana azy. Ay! Za mavandoa? Ampy zay fanambaniana sy fanaovana tsinotsinona zay ka. Dia ho hitanao zany lohamboto zany. Io ka ahoana? Atsoiko? Ohatray, atsonao tao inona mivadiko e? Mipetra tsara dia efa miteny azy zay a? Mba ianao a? Telefonako ty fa tsy anao. Ho porofoiko kely aminao mihitsy ny mahavehivavy mahay vandoa. Ho hitanao kely ane zany e? Aza manao an'izany kosa mory Mirana. Ay, fa ianao afaka manao an'izay tianao atao. Rehefa tianao tiavina lasaina daholo zao rehetra zao fa rehefa tsisy ilanao atsony dia alaina baraka sy ambaniana. Ka efa tafaroatra loatra kosa nge zavatra ataonao e. Tsy haiko hoe inona ny tena tianao atao. Tsotra ry ery a. Mila ny fitiavanao a. Na ianao ikambananay na samy tsisy manana, anao ny safidy. Ory Mirana, ovononao azy zany e? Olona tiako ve ovonoko e? Na tsy maintsy amono azy za dia izay manakana ny fahasambarako angamba. Efa tena lasa lavitra mihitsy nge zany fisainanao zany ry Mirana e. Fa tena ninona loatra ianao ny voatran'io e? Ianao no nanovako. Raha tsy nitiavinao a tsy ohatr' izao. Rehefa raiky piti aminao a dia tadiavinao ialana maina fotsiny. Tsy anaiky mora an'izany aho e. Tsy maintsy mizara fitiavana amiko ianao na tianao na tsy. Tsoko tokoa ngamba niaraka taminao sy tsy nanaja mivadika. Eny ary, ekeko ny sazo menao ary Mirana. Anao zay sitraponao. Zay ary. Fa apetrako tsara kosa nefa mifepetra. Manomboka androany tsy laky midikiditra tamin'ny fiaina tokantranoko tsony ianao raha tsy zany dia miala tsiny aminao fa tsy mifanaraka tsika. Tsy nova amin'ny teniko ary ery a. Rehefa omenao izay ilaiko a dia omeko ihany koa izay ilainao.
tena miaiky mifandrosoana ny ivelany any mihitsy aka. Hitako amin'reto videona lefa mirindry reto. Aizako hainy mihitsy ny manova endrik'olona na hatramin'ny endrika atao maratra aza dia vitana. Ary tonona izany ny anaovana an'ireny orona tsara mampatahotra ireny. Tena miaiky aka. Ary rehefa kelikely ireo mbola vita zavatra tsy eritreretina raha mitoy izao. Inona ho mahavariana amin'ny mahalalako ato? Oay, ianao tia koa manaitra? Tsy manaitra akify ianao ny variana loatrako. Mijery an'reto videona lefa mirindry reto aka. Genjana resy mifandrosoana ny ivelany any. Iza moa ke tia mirindra? Otre, ay moa mbola tsy nilazaiko anao. Le namako any ivelany re iny. Zay vao nilazainao ny anaraniko. Fa video maninona kizy? Jereny lange resaka fanamboarana tarehy. Mampatahotra ka. Io ve akiny jerenao maharitra io tsy amin'ny nofo ratsy a? Ka ny amo tsy any amin'ny aratsiny mahaliana fa any amin'le fomba nanaovany azoko. Mba liana zavatra koa ndetika. Fa ngaila tsy mba liana amin'ny zava-baovaoka. Liana fa ny anao kosa mampitahotrako. Za tena tsy tia mijery an'ireny fa azoko nofo foana. Hay ve fa nantany an'le mpanasa lamba tokoa lesy. Dia ahoana hono? Tena an'le olona nanasany lamba tokoa. Tonga ny alatsiny teo izy. Tezitra koa hoe amperahana amin'ny lamban'olona tsy fantatrana ny lambako. Rehefa nandinika dia hosasako foana amin'izay ngamba ka manahirana. Mifona renitsoa. Tsy maintsy mitady hevitra iarovana ny tokantranontsika. Tsy hitako ny amitaka andrisy fa ny efa miloko. Yery! Fa tao variana be la. Tezitra amiko. Lasa saina fotsiny aho hoe efa tsy nahatoka mihitsy ianaoko. Ay, ela kosa. Reny ve ny zava-nisy teo amin'ny metsiny ahy ela? Tsy mba metsiny mahalalako izany re ahy. Ary andao isakafo fa tena nona zany ka. Soloa aloha ny akanjony lahy dia ndana manao dosy amin'izay mahazo aina tsara. Sady efa nasiako rano mafana ao dia vita izay miara misakafotsika. Kosa. Zahay mihitsy nge le tsy hafozako ny lahy ty. Mahakarakara vady. Fa nga efa nanandrana namoiny matsapa hoe tsy mafoy. Zahay le manahirana aminareo vehivavy indraindray. Tsongoloana daholo izay tiany lazainaiko. Ho sahirana nge lesa raha toy izany foana ny ainany. Azafady ary andana amin'izay fa ho alina ihany ny andro ka. Eny ary. Manahoany neny? Entso, manahoany ry? Salama tsara neny ary neny salama tsara? Ie, zao ndray indray vao hita. Karery neny fa hainao ihany ange ny asako e. Sara aza tsisy resaka torne aloha tato atoko. Efa mahazatra e. Sy fa mahavita mitsiditsidika matetika ty ery. Ery? Inona mahagagandria amin'izany? Tsy nilaza n'izany tamiko anie izy. Oje, anga kosa moa voatery ho lazaina indry daholo izay rehetra ataony sy alehany ka. Ka izy miasa foana ny fantatroko. Dia oviana zany izy ny taty? Tsy mahatoky ambadin-drivo endry izany e. Miasa izy mandraindray aty amiko no misakafo atoandro dia mandeha avy eo. Na zany aza veriny eny dia tsy mba ilaza amiko izy na dia teny fotsiny aza hoe salama tsara ianao a. Hita fa mbola sahirana amin'ny asa zay indry dia aleony tsy miteniko. Sady raha izao fasahirana indry izao ve atsiaro akory e. Andray kosa e. Fa neny anga tezitra amiko. Tsy tezitra izany fa te ilaza amin'ireo fotsiny hoe balanjalanjao ihany ny fotoana sy ny asa. Za ve moa tsy milamina ety ihany e. Fa raha ohatr'izao foana ny aina indry dia ho adiny indry tsy ho ela hatramin'ny karakara ny vady indry. Tena marina izany ry neny a. Fa zaho manana vaovao tsara be lazaina ny neny. Hoe ahoana retsy sa bevoka? Ie. Nanjavy kely ihany marina. Arabaina retsy izany a. Tena lanjalanjao amin'izay ny asa atao fa saropaty mivoaka indrindra amin'ny zao indry mitondra voka voalohany izao a. Endrery neny a. Efa vehivavy lehibe nge ahy. Fa bekirina ka. Ary naninona ary ny tsy mba nolazainy ery ahy zany nefa vao afaka maly izy nandalo teo. Angako moa voatery ho lazainy an'iny daholo izay fantandrehetra ka. Ndre koa retsy resaka tsy mitovy izany.
mbola tsy mahafantatra re izy rineny a. Otri fa ahoana? Efa atsoatsy ny anniversaire-ny dia atao cadeau azy ka. Dia mahita tao mihitsy nareo ankizy ankehitriny ka. Ny anay taloha mivady no mahalala voalohany fa mitoejasa. Dia inona moa ny olana amin'izany rineny a? Mivoatra nge zavatra rehetra sady izay mba mahafinaritra ako. Eny izay ataonareo fa ny zavikeliko fotsiny karakaraina tsara. Eny rery bebe o. Natotro ny Radio Madagasikara ho anao teo. Tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe Latsan'ny Fity, nosoratany Fanomezantsoa Mendriky ny Avo. Ireo mpilalao faly niaraka tamin'ny Nicole, Louise, Tine, Daniela. Mpanatodosy Alain Rabemanatsoa, mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mbola itoy